ry havana malala izay miaino sy manaraka ity fandaharana atao hoe teny soa mahafaly ity. Mbola ampifaliana ampitiavana ary ampanajana trano no iara-pako anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mijoreto ny tenako ampanadretena mitondra ny afatra izay mba napetraka ny tompo ato anatin'ny foko. Aza ny tenako no jerenao fa ny tenin'Andriamanitra no oka horaisinao sy hankatoavinao satria izany no velona sy mahery ary izany no atao hoe herin'Andriamanitra. Haleluya. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika izay manao hoe ireo toepo araka an'Andriamanitra. Androany no famaranantsika izany lohahevitra izany ato anatin'ity fandarana ity, ary nino sy manantena fa nitondra soa anao ireny tenin'Andriamanitra rehetra izay nampitaina taminao ireny. Mitombavaka hatrany izahay mba hitarika anay Andriamanitra ary mba hanome afatra izay sahaza ho antsika rehetra. Koa milohan'ny hitondrana aminao ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka fotoana fohy isika. Ray masina tsara indrindro manolotra fisaorana sy fiderana ary fankalazana ho anao izahay. Misaotra anao izay fa tonga eto amin'ny famaranana ity fandaharana izay nampitondraina ny lohateny hoe teny soa mahafaly ity, teny lohahevitra mahakasika ny toepo araka an'Andriamanitra. Ianao ane andray an-tanana indray ny zavatra izay ho ambara rehetra, ary taio ny mpiaino mba ho mpiaino mpankatoa, ary taio ny mpanomponao mba ianao nitarika sy anome hery. Engany mba hamelombelona ny fon'ny tsiray avy ny afatra, afatotra amin'ny rahan'i Jesosy ny devoly ary mangataka ny fitarian'ny fanahy masina. Misaotra Jesosy io. Alleluia. Amen. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 23:3-10, Oabolana 7:7-7, ary Jeremia 7:10. Salamo 3:3-7-15. Eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehova, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy, eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Oabolana 7:7 dia ny 3. Nimeny ho an'ny volafotsy ary ny fatana fandrendrehana ho an'ny volamena, fa Jehova ihany no mpamantatra ny fo. Jeremia 7:10 dia ny 10. Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Tamin'ny fandaharana 3 izay niarahantsika teto teo aloha dia efa noresahana hoe inavy ireo toepo araka an'Andriamanitra. Voalohany, fo toritory sy mangorangoraka; faharoa, fo hitoeran'ny fanahy masina sy ny vokany rehetra; fahatelo, fo mankahalan'ny ratsy, fo madio sy masina; fahadimy, fo feno tenin'Andriamanitra; fahaenina, fo feno fiderana sy fankasitrahana. Ny fahafito sy ny fahavalo no jerentsika amin'ity androany ity, ary izay ihany koa no amarana anazy. Betsaka ny toepo araka an'Andriamanitra raha ny Baiboly no jerena, fa ireo no jerentsika sy napetraka Andriamanitra mba mavesatra ato anatin'ny fo. Ireo soarisika. Fahafito, fo feno fitiavana an'Andriamanitra. Deuteronomia 4:9-5. Ary tiava an Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Eto dia misy baiko avy amin'Andriamanitra, baiko izay maniraka, baiko izay manosika, baiko
izay milaza mazava tsara manao hoe tiava an Jehova Andriamanitra ao. Isika zany dia baikoan'Andriamanitra mba ho tia azy. Isika zany dia omen'Andriamanitra iraka mba anampitiavana azy. Tiava an Jehova Andriamanitra ao. Amin'ny fomba ahoana no hitiavana azy? Amin'ny fo rehetra sy ny fanahy rehetra ary ny hery rehetra. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Salamo 1:7-7. Tiava an Jehova ry olony masina rehetra. Na iza olo masina dia tokony ho tian'Andriamanitra izy. Andriamanitra mila tiavana. Dia hoy ianao hoe ahoana ny fomba hitiavana an'Andriamanitra? Andriamanitra tsy hita maso tahaka ny olombelona, tsy hoe tahaka ny vady io na tahaka ny zanaka ka hoe io ny vady dia tiako, io ny zanako tiako. Andriamanitra dia tsy hita maso satria Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Fa ianao omena baiko mba ho tian'Andriamanitra. Izany no atao hoe finoana, fanantenana ny tenany zavatra izay tsy hita maso. Andriamanitra tsy hita ny masontsika fa tena misy izy. Ary izany no ambaran'ny Baiboly manao hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka an'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana, ary izay rehetra manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy. Jaona 1:2-5. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ao amin'ny fon'ny olona no mason'Andriamanitra. Ny fon'ny olona dia mpanjin'Andriamanitra. Andriamanitra dia niteny manao hoe any an-danitra Jehova ary mitsinjo ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany raha misy endry mahalala mitady azy. Ny fotsika dia tokony ho feno fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa tiatsika Andriamanitra dia hitady azy matetika isika. Tahaka ny lehilahy tia ny vadiny na tia ny olon-tiny dia mitady azy matetika, mikaroka azy matetika. Andriamanitra dia fitiavana. Halleluja. Ary izany fitiavana izany no monina ao anatsika, mipetraka ao anatsika. Izao Jesosy ho ao aminy izahay. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanamasina dia hitoetra ao am-pon'ny olona izay mino sy mandray ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny fonao tsy ho tia izao tontolo izao. Ao am-pon'ny olona dia mety misy fitiavana an'izao tontolo izao. Fitiavana ny rehaka eto amin'izao tontolo izao. Fitiavana ny fafinaretana eto amin'izao tontolo izao. Raha misy tia an'izao tontolo izao, tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Asa tia izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Rehaka momba izao fiainana izao. Zavatra tsy mahasoa. Mety mameno ny fon'ny olona ireny. Ary reny no mibahana ny fony, misakana ny fony. Tsy ho tia an'Andriamanitra. Andriamanitra dia mitady olona tena tia azy. Korintianina 1:5-7. Raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fatany. Misy teny ao amin'ny Baiboly, azafady tsy fantatro na avitaiza ianareo. Mialamika anareo mpanao meloka. Misy olona fantatra Andriamanitra, misy olona tsy fantatra Andriamanitra. Anisan'ny olona izay fantatra Andriamanitra dia ny olona izay tia azy. Raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fatany. Mba te ho fantatra Andriamanitra ve ianao? Mba te ho fantatra Andriamanitra ve ianao? Raha te ho fantatra Andriamanitra ianao, aoka ianao ho tia azy. Atolory azy ny fonao. Anaka ho izy, atolory any fonao, aroka ny masonao, andinika ny lalako. Rehefa tia an'Andriamanitra ny olona iray dia tia miresaka aminy. Tia miresaka amin'Andriamanitra ianao. Rehefa tianao Andriamanitra, mifakazara amin'ny tsito dia hiadany ianao fa izany nefa ny soa aminao. Hoy Andriamanitra, ny mpaminany rehetra ozy izy dia itenenako amin'ny fahitana na amin'ny nofy
fa tsy mba toy izany Mosesy mpanompoko, fa izao dia miresaka aminy tahaka ny olona izay miresaka amin'ny sakaizany. Zay tia an'Andriamanitra dia miresaka amin'Andriamanitra ary tia miresaka amin'Andriamanitra. Zay tia an'Andriamanitra ihany koa dia ambarako aminao fa tia ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Endreny amin'ny teninao raha mindramako, mamy no ny toa tantely. Tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony. Tianao ny tenin'Andriamanitra raha tianao Andriamanitra. Tsy misy olona mihitsy milaza hoe tia an'Andriamanitra nefa tsy tia mamaky ny Baiboly, tia an'Andriamanitra nefa tsy tia mihaino toroteny, tia an'Andriamanitra nefa tsy tia mandinika soratra masina. Fa raha tianao Andriamanitra dia tianao ny mandinika ny teniny. Raha tianao koa Andriamanitra dia ho tianao ny mpanompony. Satria Jesosy miteny manao hoe zay mandray anareo dia mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka ahy. Zay tsy mandray anareo koa dia tsy mandray ahy sady tsy mandray zay naniraka ahy. Ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe sakaizan'Andriamanitra. Manompoka izao izy, tsy atao hoe mpanompo isony ianareo, satria ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony, fa atao hoe sakaiza ianareo mba ampahafantarina antsika ny zava-miafiny ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manao na inona na inona raha tsy mampafantatra ny mpaminany mpanompony. Moa fenoko any Abrahama mpanompoka va ozy sy zavatra zay ho ataoko. Tiavo ny mpanompon'Andriamanitra raha tia an'Andriamanitra ianao. Zay tia an'Andriamanitra ihany koa dia tia ny tranon'Andriamanitra. O Jesosy, ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitraina. Ritra ny ainy Jesosy, ny kely aina Jesosy, nanao ny ainy tsy ho zavatra Jesosy, ny etsika Jesosy, nandrava ny asany devoly, namotika ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay nataon'ny olona tao amin'ny tempoly. Fa taon'ny olona no nividy sy ny varotra nanakaly voly. Tsy nanaiky an'izany ny fanatao amin'ny Jesosy, satria Jesosy tia an'Andriamanitra ary dia mirehatra izy ny amin'ny tranon'Andriamanitra. Zay tia an'Andriamanitra dia tia ny zanany lahatokana. Tiavin'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Misy olona miteny Andriamanitra ve dia hiteraka, Andriamanitra ve dia hiteraka, nda izy olombelona ka hiteraka. Andriamanitra dia fanahy ary ny fanahy miteraka fanahy. Jesosy ny teny izao izy nivoaka avy tao amin'ny iray, nivoaka avy tao amin'Andriamanitra. Mila tia ny Jesosy ianao. Raha tia ny zanaka ianao, oroy izy ny zanaka dia mbola miara-dia aminy ianao. Mila tia ny Jesosy Kristy. O Jesosy tamin'ny Petera, ry Simona, motiava ianao, motiava ianao, motiava ianao. Ilaina isika tia ny Jesosy, tsy mivavaka fotsiny fa tia ny Jesosy. Tia asa fisoloana zay nataony, tia ny asa fanavotana zay nataony, ary tsy mamela azy ho verimainy, tsy mamela ny rany ho latsa-datsapony na nitsakitsaka ny rany fahasoavana, fa tena tia azy amin'ny fotsika manontolo. Fahavalo, fo feno fitiavana olona. Izany no atao hoe fo araka an'Andriamanitra, toe po araka an'Andriamanitra. Tsy maintsy tia olona ianao. Jaona voalohany toko 4:7, ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Aoka hifankatia isika avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izany, na tsy ho azavaina ary zany dia efa mahazava amintsika. Jaona voalohany toko 5:1 izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra, ary zay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Raha zanak'Andriamanitra marina ny olona anankiray dia mahatsapa izy fa nateraka Andriamanitra. Zanako ianao, izao niteraka anao androany. Zay nateraka Andriamanitra dia tia izay nateraka Andriamanitra ihany koa. Tianao ny mpaitapo aminao amin'ny nofo, tianao ny rahalahinao, tianao ny rahavavinao, tianao ny anabavinao, tianao ny nadahanao. Toy izany koa ao amin'ny tontolo ny fahasoavana, tianao ny mpaitapo aminao ao amin'ny tompo. O Jesosy, ianareo izy no reniko, rahalahiko, anabaviko, satria ianareo no makatony teniko. Izay makatony tenin'ny Jesosy no mpaitapo amin'ny Jesosy. Raha zanaka dia mpandova, mpandova an'Andriamanitra sady mpirailova amin'ny Kristy. Jesosy Kristy dia rahalahintsika, mpiraitapo amintsika. Izy le atao hoe zoko be fity, niteraka atsika Andriamanitra ary tonga mpiraitapo amin'ny Jesosy isika. Raha tianao Andriamanitra dia ho tianao zay nateraka Andriamanitra mitovy aminao. Jaona voalohany toko 4:2-20 raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho
dikan'izany hoe raha misy manao hoe za kristianina, raha misy manao hoe za mpivavaka, raha misy manao hoe za mpiditra am-piangonana nefa makahala ny ralàna, manana fo feno fahakalana, dia mpandainga izy, mpivavaka mpandainga zany. Fa izay tia ny ralàna izay hitany, izay tsy tia ny ralàna izay hitany azafady, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Tsy afaka hiteny ianao hoe tian'Andriamanitra raha tsy tianao aloha ny ralànao, raha tsy tianao aloha ny piraita-po aminao. Ny mpianakavy ny finoana mila tianao, na dia nanao tsy mety taminao azy, na dia nanompo anao azy, na dia nanesy tontolo anao azy, na dia nanao ratsy taminao ary. Jesosy ny teny raha misy mamely ny takolakao avy meo azy koa ny havanana. Nanao ratsy zany fa ianao mbola manam-pitiavana. Izany ny atao hoe toe-po araka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia manohatra izay manana toe-po ratsy, ary izy dia tia amin'ny toe-po tsara. Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny ralàny koa. Raha tianao Andriamanitra dia tsy maintsy tianao ny ralànao. Koa izany dia havana malala no ampirisiana anao amin'ity androany ity. Akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Didy vaovao no meko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Izany no ahafantarana fa mpianatra anareo raha mifankaty. Ry havana malala izay mianao amin'izao fotoana izao, masina ny lanitra, ny ota tsy ho tafiditra. Isika dia teo any an-danitra, isika te handova fiainana mandrakizay. Oko fantatrao tsara fa tsy faly amin'izany ny devoly, ny devoly tsy faly amin'izany, ary tezitra aminao ny devoly. Ny devoly tsy manam-pitiavana, ny devoly te handrava, te hamono, te handringana, ary tezitra mihitsy manana fahatezerana amin'ny rehetra ny devoly. Lozanareo izy riponina ambonin'ny tany, fa nazereny aminareo ny devoly tahaka ny varatra ary mitondra fahatezerana amin'ny rehetra. Tsy tianao ny devoly, tsy tianao ny devoly, tsy faly aminao ny devoly. Tsisy famindrapo tsony ho an'ny devoly, fa ianao mbola misy famindrapo. Tsisy fanantenana tsony ho an'ny devoly, fa ianao io mbola misy fanantenana. Tsisy fiadanana ho azy, fa ianao manana fiadanana. Ary ny rahan'i Jesosy tsy nalatsaka ho an'ny devoly, fa nalatsaka ho an'ny olombelona. Dia ianao zany ry havana malala izay mianao amin'izao fotoana izao, mitaty ny fomba rehetra ny devoly, hanakanana anao tsy ho any an-danitra, mandefa fahakalana, mandefa fahatezerana, mandefa vato matafitohana. Loza n'izay viny fa tafitohinana, nefa loza koa an'izay tafitohana, satria ianareo izay mijoro tsara tandremy fandraho lava. Ry havana malala izay mianao amin'izao fotoana izao, aza vela izy anempatrembana ny dianao makany an-danitra, aza vela izy anakana ny dianao makany an-danitra, fa oky ianao ho tonga any an-danitra, fa tsy ho very any amin'ny elo. Koa izay ny tenin'Andriamanitra ry havako, fo feno fitiavana, ary fo feno fitiavana n'Andriamanitra, feno fitiavana ny olona tahaka anao ihany. Hivavaka isika fiatanany tompony eo aminao. Jehovah Andriamanitra raha hitombo tsara indrindra, toky sy mino ny anaranao izay mahatoky ny herinao. Da io izany teny izany mba hitonga fiainana eo amin'ny fiainanay, ary hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanay, mamindrafo aminay. Ianao ane Jesosy eo hiasa mikery ampatanjaha, ary ianao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanay. Dia rakofy amin'ny rahanao ny olonao tsirairay avy, fahasoavanao ny eo amin'ny fiainany. Misaotra Jesosy, aleluia, amen. Eny ry havana malala, misaotra ny tompo lehibe tsika fa navita izany fandaharana izany. Mena ny loha hevitra hoe toe-po araka an'Andriamanitra. Fandaharana efatra no nafahantsika nantanteraka izany. Isaorantsika ny tompo nanome hery, nanome fahasoavana. Mbola mitohy hatrany izao fandaharana izao, ary dia maniry aho mba anarahanao tsy tapaka izany, ary hitondranao ambavaka mba hitondra soa ho an'ny olombelona rehetra ne izany zavatra izany. Dia tsy inona fa ny teny somafaly sy ampitaina amin'ny olona rehetra. Mametraka ny veloma mandram-peona aminao indray ho amin'ny manaraka indray. Pasteur Christian RANAIVONIRINA miaraka taminao, mpitandrina ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Tsarasaotra Merimandroso. Veloma tompoko.